raisinao fifaliana sy tombontsoatrany ny tafaraka aminao a zay lina nona sy mangetaheta ny fahamarinana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ary dia raisinao tombontsoa ihany koa ny fananana ny pasteur Faneran'Andriamparatina zay manaiky rano fitaovana am-pelatan'Andriamanitra mitondra ny fahatsaran'ny teniny ho antsika mianakavy. Miarabanao pasteur, tonga sondray atao anatin'ny fandaharantsika. Miarabanao namana tino ary amin'ny fifaliana ihany koa no iara-pananao zay tena manana faharetana ary indrindra fahalianana ny fandiniana ny ten'Andriamanitra nandritra zay fotoana lavalava izay. Eny ary veloko efa tsy andrintsika rehetra mihitsy ny anarahana ny toy ny fandarana satria hitantsika teto tamin'ny farany hoe taorinan'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mira zotra tamin'izay ny faharovitan'ny efitra lamba nanasaraka ny masina sy ny masina indrindra dia misy fanazavana teolojika zay nentin'ny pasteur Andriamparatina Fanera ho antsika inona ny dikan'izay, inona no miandry antsika aorinan' zany fotoana lehibe sy manetriketrika teo amin'ny tantaran'ny famonjena izany. Mitoy ny fandarantsika ary raha sitrapon'Andriamanitra dia tia ny fandarana farany iresantsika ny fitoerana masina iny ao anatin'le loha hevitra lehibe hoe Kristy Fahamarinantsika. Koa menonao avy hatrany ny fitenenana pasteur mba hitondra ny toy n'izay famelabelarana izay. Inary ndao atombotsika ny amin'le resaka natomboka teo namanatino le hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tritra ny efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina. Dikan'izay tsy nisy intsony zany tao amin'ny fitoerana masina io zany dia tany tsy hisy intsony ny masina sy ny masina indrindra. Ansika lisy tsy hisy intsony ary aveo nefa zany zavatra voalaza sy niseho hoe maty Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana nalevona nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra. Dia rehefa niakatra any an-danitra Jesosy taiza izy no niditra, taiza izy no mipetraka. Mazava le voalazan'ny ten'Andriamanitra dia ao amin'ny Hebreo no vakitsika somary mamerina ketsika zany sy manazava an'izay. Ao amin'ny Hebreo toko 7 dia zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra Hebreo toko 7 ny andininy 2:12 sy ny 2:12. Hebreo toko 7 ka ny andininy 2:12. Zao no vaky ny teny ny andininy 2:12. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernankely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy nataony tanana, zany hoe tsy sandro zavatra ary izao. 2:12. Ary tsy mba nitondra rano sy lahy sy ranjan'akomby izy fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Sao raha tompoka eo zany tsara marena namana dinao mahafinaritra be le ten'Andriamanitra satria tena mazava tsara le izy hoe ny mpisorona be tamin'ny teto an-tany mitondra raha izy ranjan'akondry miditra ao amin'ny masina indrindra, miditra ao amin'ny masina indrindra, mitondra raha, mpisorona be indray mandeha isa-taona manao fanavotana zay letsotsika hoe andro fanavotana sady zay tamin'ny fitoerana masina teto an-tany zany zay indray mandeha isa-taona. Dia voalaza eto hoe Kristy kosa izy rehefa tonga mpisorona be zay tsara rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernankely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao iny efa nazavaintsika tamin'ny farany teo hoe ilay fitoerana masina tany an-danitra zavatra anankiroa no mamaritra azy. Voalohany tsy natao tanana izy tompoko, ny faharoa tsisy an'izao zavatra ary izao. Dikan'izay tsy azonao atao amin'ny teny frantsay no hitenenako azy materializena ny fitoerana masina any an-danitra hoe zao nisy tety ambony tany dia misy an'izay koa any an-danitra. Tsy azo atao an'izay ilay izy satria eto ny ten'Andriamanitra mazava be hoe tsisy an'izao zavatra ary izao lay izy
sady tsy natao tanana. Ajantsika hatrany amin'iny fa iresaka ny amin'le hoe Kristy mpisorona be. Rehefa nitsangana tama Jesosy niakatra any an-danitra, aika Jesosy niakatra any an-danitra, mpisorona be izy. Mpisorona be. Dia ny nataony Jesosy dia voalazany eo, tsy mba nitondra ranosilamy na ranonjanakomby izy, fa ny rano tenany. Zero tsara, rehefa vita le fanatitra tety ambony tany dia niakatra any an-danitra izy, nitondra ny rano tenany izy ary niditra indray mandeha. Indray mandeha ho ao amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanafotana mandrakizay. Dia iny le amafisin'ny Romanina 9 ny 9:1-3 zay efa matetika ny vakitsika izy io, dia milaza le ten'Andriamanitra amin'le Romanina 9:4-3 Romanina 9:4 teny 9:4-3. Romanina 9:4 ny 9:4-3. Zao ny vaky ny teny: iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Zay. Zay le hoe Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra, mipetraka eo tanana ankavan'Andriamanitra. Inona ny ataony eo? Mifona ho antsika. Mifona ho antsika. Mpisorona be azy. Satria mpisorona be azy. Indray mandeha. Zay tsara marihana namana dinao, indray mandeha izy matsavasaka. Niditra indray mandeha. Fa tsy isan-taona ohatran'le fa tsy isan-taona. Tsy isan'andro ihany koa tahaka nataony mpisorona. Tsy mpisorona izy, fa mpisorona be Jesosy fa tsy mpisorona. Zany hoe manao fifonana indray mandeha izy. Ary manao fanavotana indray mandeha ho an'ny olona mba ao fanavotana mandrakizay. Ndao jerevantsika ary namana dinao zany le hoe inona kay ny zavatra miseho ary ao amin'le fitoerana masina. Ao masina indrindra zany tsika zao io manatrika ny fiara fanekena, satria zay ny fanakao. Satria fiara fanekena zay misy ny didy 10 ao anatiny, ny rakotra fanaovana fanavotana sy ny mana sy ny oatra zay ao anatin'le fiara fanekena. Inona ny hevitra an'izay zavatra zay? Zany hoe Jesosy zany dia mpisorona be izy ao amin'ny masina indrindra izy, manatrika ny fiara fanekena izy, misy ny didy 10. Inona ny hevitra zay? Ndao amaky ten'Andriamanitra tsika. Hebreo 5 no vakitsika. Hebreo 5 dia vakitsika manomboka ny 9:4 ka hatramin'ny 9:8. Hebreo 5 ka ny 9:4 hatramin'ny 9:8. Hebreo 5 ny 9:4 hatramin'ny 9:8. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana zay tandrindry ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika, tahaka ny mpisorona be miditra amin'ny fitoerana masina isan-taona, mitondra ny ranony zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana an'izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao, izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany. Ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary efa afaka izany dia isy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, dia iseho fanolony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Zay. Mahafinaritra be le teny. Misy zavatra vitsivitsy zava-dehibe voalazanao. Amafisiny aloha zany le hoe Kristy dia niditra tao amin'ny fitoerana masina tsy natao tanana. Amafisiny zay. Ary iseho eo anaty an'Andriamanitra izy. Aiza io? Ao masina indrindra. Iseho eo anaty an'Andriamanitra ankehitriny ho atsika. Zay le hoe mpisorona be izy
mifona ho atsika manao fanafotana iseona tren'Andriamanitra ankehitriny ho atsika de ozy izy tsy mba niditra tsy mba nanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisolona be teto an-tany zany io zay miditra amin'ny fitoerana masina isa-taona fa raha izany ozy izy mitondra ny rany zavatra hafa fa raha izany ozy izy dia tsy maintsy io nijany matetika zay le zany indray mandeha maty Jesosy zay ihany ampy de fanatitra zanak'ondry indray mandeha fa tsy matetika isa-taona mpisolona be tamin'ny teto an-tany isa-taona sady zay fa Jesosy indray mandeha ihany no nanatitra ny tenany de ampy hojerevantsika zay naminadinao rehefa aoriana kely eo ny hevitra an'izay inona ny dikan'izany de rehefa nanatitra ny tenany izy indray mandeha mba hanafana ny ota ozy izy mafitrandrabeo na fena am'roapolo fa raha zany de tsy maintsy honjaly matetika izy hatrizay nanaovana zao tontolo zao fa ankehitriny de efa naseho indray mandeha tam'izao tontolo zao tam'izao andro farany zao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany tenany zay le zany le ataon'i Jesosy amin'ny masina indrindry manafaka ny ota manafaka ny ota zay le fanavotana zany zay dia ao amin'ny andifa fito am'roapolo ataka izany ozy izy ataka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka zany ino tsara am'izay rehefa afaka zany dia isy fitsarana eo am'izay tsika any aike zany le zavatra miseho amin'ny efitra masina indrindra misy zavatra tena maro miseho ao voalohany ao masina indrindra Jesosy manafaka ny ota zay manafaka ny ota indray mandeha manafaka ny ota indray mandeha izy no maty sady zay dia manafaka ny ota misehoana tren'Andriamanitra ho atsika mifona ho tsika ozy izy na manao fanafotana fa miaraka am'izay de ozy izy voalazany andifa fito am'roapolo rehefa afaka zany dia isy fitsarana fa inona ny diran'ny fitsarana de zay le hoe mifanaka ao amin'le masina indrindra fiara-ny fanekena inona ny ao amin'ny fiara-ny fanekena didy folo ny ao amin'ny fiara-ny fanekena zany hoe Jesosy ao amin'ny masina indrindra manafaka ny ota fa miaraka am'izay izy mitsara ihany ko izy isy fitsarana satria mijoro eo anoloany didy folo izy mijoro eo misehoana tren'Andriamanitra izy ary eo anatrehan'ny didy folo mifona ho atsika mifona ho atsika ndao amafisika zay namanadinao ao amin'ny toko fahafolo Hebreo toko fahafolo de vakitsika ny 1:2 ka hatramin'ny 1:7 Hebreo toko fahafolo ny 1:2 hatramin'ny 1:7 Hebreo toko fahafolo atomboksika amin'ny 1:2 ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fampimpivavahana sy manatitra n'ireny fanatitra ireny matetika izay tsy mahaisotra ny ota fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota de efa mipetraka eo taranakavan'Andriamanitra ka hatramin'izao de miandry izy mandra-panaony ny fahavalony ho fitoeran-tongany fa ny fanatitra iray ihany no efa nanatanterahany ho mandrakizay zay olona hamasinina ary ny fanamasina koa de manambary zany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka zany andro zany hoe Jehova ataoko ao am-pony ny lalako sady ho ataoko ao an-tsainy de eo koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony ary rehefa misy famelana ireo de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony mazava tsara ny mpisaona rehetra zao izy dia isan'andro mitsangana isan'andro manao fanompoam-piavahana sisisy izy kosa andefa 12 fa izy kosa Jesosy rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo tananakavanana zay le hoe ao amasina indrindra izy ao amasina indrindra Jesosy manao
fanavotana hatramin'izao izy izy ka miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeran-tongony inona ny tian'olazainy rehefa vita ny fanavotana ataon' jesosy ao masina indrindra dia tanteraka amin'izay io mivoaka ao izy dia hanatanteraka an'io tenio hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony dia io lay voalaza amin'ny toko fahasivy le tapany farany andiny farany eo amin'ny toko fahasivy andiny fahavalo amby roapolo zany dia ozy izy hoe dia tahaka izany koa Kristy rehefa natotra indray mandeha hitondra ny ota maro dia iseho fandroany dikan'io ne namanadinao ivoaka amin'ny efitra masina indrindra izy ny dikany iseho fandroany izy ivoaka ao izy tsy amin'ny ota ozy izy amin'izay miandry azy ho famonjena rehefa mivoaka ao masina indrindra Jesosy tsy amin'ny ota intsony efa nesorony ny ota efa nesorony ota efa vitany fanafotana hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony izy dia izay ny le asehony tamin'ny fitoerana masina teto an-tany rehefa mivoaka tao amin'ny fitoerana masina efitra masina indrindra mpisorona be dia afaka ny ota dia inona ny ataony alaina le osy anankiray izay ho an'ny azazela dia apetrany eo amin'io lohany ataony eo amin'le osy lay mantsy osy lay ho an'ny azazela ny tanan'le mpisorona be dia alefana anefitra lay osy lay mampiseho ny isa-tanany iny fahavalony hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony izy rehefa mivoaka avy eo amin'ny efitra masina indrindra vitany fanavotana fa ndao raisitsika amin'izay le hoe fitsarana dia ozy izy andeha fevitra ambin'ny folo fa fanatitra ray ihany ny efa natanterahany ho mandrakizay izay olona hamasininy toko fahafolontsika andeha fevitra ambin'ny folo izay olona hamasininy aika izany le ataon'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra fanamasinana le fanalana ny ota dia tsy na fa fanamasinana zay nena manady ianao ny atao olona masina ne tsy isoty sady zay tsy isota intsony zay ny atao hoe masina dia zay le ataon'i Jesosy ao masina indrindra kay amin'izao fotoan'izao manala ny ota izy manaisitra ny ota izy zany hoe manamasina antsika kay izy dia ina dika hoe fanamasinana dia ndao toy izy antsika izy mahafinaritra be andiny manaraka ary ny fanahy masina koa manambary izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro zany zay tsara rehefa afaka izany andro zany ho Jehova inona zavatra ataon'i Jehova ho ataoko ampony ny lalako sady hosoratako ao an-tsainy inona ny zavatra iseho inona ny zavatra hoe rehefa afaka izany andro zany andro inona le hoe rehefa afaka andeha fa fito ambin'ny folo milaza azy dia ho koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony fa manina tsy ho tsarovana intsony ny fahotany sy ny elony andeha fa valo ambin'ny folo ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra no ny ota intsony zay mahatonga ny hoe indray mandeha tompoko no manao fanafotana Jesosy indray mandeha famelana ny ota mandrakizay rehefa misy famelana an'ireo izy na velana Jesosy ny fahotanao indray mandeha tsy misy fanatitra no ny ota intsony ary ina zavatra miseho ho ataon'Andriamanitra ao am-ponao ny lalàny ary soratana ao an-tsainao inona ny dikan'izay tsarainy ianao ny dikany tsarainy ianao ny dikany tsarainy eo anatria lalàn'Andriamanitra dia le fiainan'le olona zany amin'izay fotoan'izay manoloana ny didy folo marina izy satria voalohany voavelany elony faharoa ny lalàna ao an-tsainy sy ampony zany hoe iainany zany ny didy folo zay nena izy iaina ny didy folo dika zay tsy voaheloka izy ny dikany tsarainy izy ary tsy voaheloka izy amin'izay fotoan'izay dia izay le atao hoe fahamasinana natao hoe fahamasinana dia tsy isota ahoana ny hoe tsy isota miaina
mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra zay natao hoe tsy isota lasa fiainan'le olona ny didin'Andriamanitra io ho ataoko ao am-pony ny lalako ary soratako ao an-tsaina rehefa afaka zany mahafinaritra be rehefa afaka zany androano izy Jehova rehefa afaka zany inona rehefa afaka zany le famelana ny heloka le fifonana ataon'i Jesosy rehefa afaka zany dia soratan'Andriamanitra ao am-pony lalàna dia ataonao an-tsaina ihany koa dina zavatra miseho tonga amin'izay le jaona voalohany toko 2:1 ao nefa akeo amin'izay jaona voalohany toko 2:1 toko 2:1 zao nivaky ny teny jaona voalohany toko 2:1 anaka zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina zay zany mahatonga n'io teny io anaka zany zavatra no soratako aminareo mba tsy hanotanareo hanotanareo mazava be mba tsy hanotanareo dia raha mamakytsika ny eo ambonin'io namanadinao toko voalohany ny 9:7 dia ahoana izy ny zavatra fahina zavatra miseho ao amin'ny toko voalohany 9:7 maninona no miteny hoe izany nosoratana mba tsy hanotana intsony fahina zavatra niseho ao amin'ny 9:7 toko voalohany jaona voalohany toko voalohany ka ny 9:7 zao nivaky ny teny ary raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay keny zavatra niseho raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Jesosy le mpisorona be zay manao fanavotana antsika manaikitra ny ota mifona antsika mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra impiry indray mandeha manao fanavotana dina zavatra miseho orinan'izay le toko 2 amin'izay izany zavatra nosoratana mba tsy hanotanareo intsony inona dikan'izay ataoko am-pony ny lalako Jehova ary soratako ao an-tsaina mahafinaritra raha misy manota ao izy nefa ohatra milaza zany hoe mety mbola manota ihany ve zany satria zay miteny hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'iraintsika dia Jesosy Kristy inona ny tiany olazainy hoe raha misy manota somary miditra kely fotsiny amin'ny teny grika zany nandikana baiboly dia teny hoe le teny hoe raha amin'ny teny frantsay hoe si dia amin'ny teny grika izy io dia hoe eanna zay nilazana azy andikana azy fa ny dika teny azo aomena zay teny zay dia hoe amin'ny teny frantsay l izy teneko amin'ny teny frantsay dia azavaintsika amin'ny teny gasy dia hoe si éventuellement ozy izy zany hoe raha dikatsika tsotsotra la izy dia hoe raha sanatrian'izany misy manota dia manana soava tia nolazaina amin'izany tompo dia tsotra ihany rehefa navelan'Andriamanitra ny helokontsika ny aiky ny fahotantsika ka navelan'i Jesosy ny helokontsika ary ny diovontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny fiainantsika aorinan'izay tsy sota intsony tsy manota intsony zay le zavatra miseho dia zay le hoe fanamasinana dia zay mahatonga le hoe mitombo amin'ny fahamasinana zany tsika zany hoe miaina araka ny didin'Andriamanitra tsy manota miaina araka ny didin'Andriamanitra ao am-pony lalàna soratana ao an-tsaina dina zavatra teneny Davida mahafinaritra be ny teny Davida zavatra efa niaina Davida ane za zavatra any ina narovan'ny zatovy lalakale tsy voaloto fitandremana araka ny teninao aiza le teny ao am-po ao an-tsaina fitandremana araka ny teninao dia voaro tsy ho voaloto lalaka lehanao mahafinaritra be le izy zay le hoe fanamasinana zany zay dia fitiantsika le izy satria
fitsarana, resaka fitsarantsika teo hoe Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra sady mifona izy manao fanavotana no mitsara ihany koa izy satria izay le volazan'ny Hebreo 7 ary rehefa avy zany androany izy dia isy fitsarana ndao jerevantsika kely ary mahakasika le hoe fitsarana ao amin'ny Petera voalohany any no ndeo vakitsika Petera voalohany 2:7-7. Petera voalohany 2:7-7. Zao ny vakany teny. Petera voalohany 2:7-7. Fa tonga ny andro iantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Ary raha miantomboka amintsika izany dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaky ny filazantsara'Andriamanitra. Mahafinaritra. Zavatra anankiroa no raisika ao. Tonga ny andro iatombohan'ny fitsarana. Atraiza ozy izy atrao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Atrao amin'ny ankonan'Andriamanitra miatomboka amin'ny fitsarana. Inona ny atao hoe ankonan'Andriamanitra? Dia io ihany manazava anazy. Ary raha miatomboka amintsika zany, le ankonan'Andriamanitra zany io miatomboka amintsika zany ozy izy dia hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Dikan'izay ny atao hoe ankonan'Andriamanitra dia ireo izay manaiky ny filazantsara dia miatomboka amin'ireo olona ireo ny fitsarana. Ny olona izay manaiky ny filazantsara, ny olona izay milaza fa mino an Jesosy. Galatiana 3:7-9. Galatiana 3:7-9. Zao no voalaza. Galatiana 3:7 dia eo amin'ny 9:9. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa ianareo rehetra ozy izy dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana. Finoanan'izy Kristy Jesosy. Misy resaka fiangonana avy eo namana dinao? Tsy idirana fiangonana io. Ary eo no mahadiso hevitra ny kristianina betsaka. Satria izy mihevitra fa mino an Jesosy kanefa tsy tsapany hoe tsarainana izy zao n'izy no tsarainy satria amin'izao ankehitriny izao Jesosy no masina indrindra. Amin'izao ankehitriny izao ne Jesosy no masina indrindra. Mbola tsy mivoaka ao izy fa rehefa mivoaka ao izy dia hanao ny fahavaliny ho fitoeran-tongony. Dikan'izay mbola ao masina indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao. Dikan'izay mandalo fitsarana. Zay mandalo fitsarana ny ankonan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Iza ny ankonan'Andriamanitra izay manaiky ny filazantsara. Iza ny atao hoe manaiky ny filazantsara izay mino an Jesosy. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra. Iza ny atao hoe zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an Jesosy. Niza tompoko rehefa kristiana milaza fa mino an Jesosy tafiditra anatiny avokoa. Dikan'izay tsarainy izy amin'izao fotoana izao. Mandalo fitsarana izy amin'izao fotoana izao. Tsarainy Jesosy io. Ary Jaona 5:2 dia manamafy an'izay hoe Jesosy ilay mpisolona be ao amin'ny efitra masina indrindra sady mpanalalana izy, mpisolona be izy no mpitsara ihany koa izy. Ao vakitsika Jaona 5:2. Jaona 5:2. Fa ny iray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Say. Mahafinaritra izy azontsika tsara amin'izay zany ka zavatra miseho any an-danitra amin'izao fotoana izao hoe inona le zavatra ataon'i Jesosy ao masina indrindra any an-danitra. Indraindray ny mahazatra antsika zany dia le hoe mifona izy, mifona ao antsika. Fazadina fa mitsara koa izy. Ao amin'ny masina indrindra mitsara koa izy amin'izao fotoana izao. Sady mpisolona be izy no mpitsara izy. Dia ianao zany miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra, manatrika ny efitra masina indrindra, sady avotan'i Jesosy ianao, izay le manao fanavotana izy, mifona ao anao izy, no tsarainy ihany koa ianao. Fa mahafinaritra namana dinao amin'ilay hoe mitsara izy dia le tosany vakitsika amin'ny Jaona 1:2 hoe raha misy manota dia manana
solovava ao amin'n'iraintsika Jesosy. Sady Jesosy no mpisolona be, Jesosy no mitsara, Jesosy no mpisolovava. Zay ny mahatonga le hoe Kristy Fahamarinantsika, Kristy Fahamarinantsika. Tena tsisy vahaolana ao antsika mihitsy afa Jesosy Kristy, tsisy vahaolana. Satria izy sady mpisolona be mifona ao antsika no mpitsara keo izy, tsaraintsika amin'ny alalany didy folo. Tsaraintsika amin'ny alalany didy folo no mpisolo vavantsika koa izy amin'izay fotoan'izay. Ia, mahafinaritra le fanazavana raha ohatra hoe miezaka mampitahy, manao maka ohatra ny tribonaly zay atrehantsika ty an-tany zany tsika, manahoana re zany kisarisary zany hoe eo le fitsarana, eo ny mpitsara, eo ihany koa ny mpisolo vava, le mpitsara ihany no mpisolo vava anankiray ihany. De inona ny tombony hoentin'izay ho an'ny fiainantsika rehefa mahazo an'le tombotsoan'ny voavela heloka isika ao anatin'izany rehetra izany. De zay mahatonga ty teny amin'ny Romana 2:20 ty andihy voalohany. Romana 2:20 andihy voalohany. Zao ne vaky itsika Romana 2:20 ny andininy voalohany. Romana 2:20 ny andininy voalohany. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Zay. Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy izy. Tsy misy fanamelohana. Dia izay mahatonga le loha hevitra niraisitsika hoe Kristy Fahamarinantsika. Kristy Fahamarinantsika. Zay. Sotra be. Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Isika zanak'Andriamanitra, akonan'Andriamanitra, tsaraina, mino an' Jesosy, manaiky filazantsara, tsaraintsika ao amin'ny efitra masina indrindra, miaraka amin'i Jesosy. Manoloana ny didy folo. Fa zao tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy. Satria izy sady mpanalalana, mpisolona be, manao fanavotana, mpitsara, sady mpisolo vava. Ny fahamarinana zany no entintsika mankao amin'ilay efitra masina indrindra. Zay indrindra. Izy miantoka ny fahamarinantsika amin'izay fotoana izay. Inoko fa dia nazahoanao tombotsoa, fahalalana ary azonao amikirana izany fandaharana izay niarahantsika teto izany nandritra ny andro maromaro. Inoko fa hitondra ihany koa fanavaozam-piainana satria raha manaraka tsara n'ilay zotra n'ilay drafim-panavotana hatrary amin'ny fiandohana isika dia ho antsika ny nanaovana n'ilay drafitra ary tombony ho antsika izany famonjena ho antsika, fiainana mandrakizay ho antsika no tanjona. Fanontaniana manitikika rehefa mijery an'ilay kisarisary n'ilay fitoerana masina pasteur dia ohatrany mahatsiaro an'ilay fivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta. Dia ohatrany raha seho zany ilay sarin'ny fitoerana masina ohatrany mitovitovy. Misy ifandraisany amin'ilay lalana ny voahan'ny Israely amonjy ny tany Kanana. Asa na mitombony izay fijery zay na tombatombana fotsiny. Ia, raisika zay fa mialohan'izay dia tiako amafisina kely na manadino ilay ataontsika hoe dingana. Dingana. Hoe niaingitsika avy tamin'ilay olona izay nanota dia nitondra ilay zanak'ondry dia neky ny fahotany dia namona ilay zanak'ondry teo amin'ny altara, avy eo nandalo ny tavy fisasana, fanadiovana, avy eo niditra ao amin'ny efitra masina, mofo aseho, fanaovan-jiro, fahazavana, didikazo manitra, mivavaka, sady zay Jesosy no mivavaka ho atsika, zay le izy. Ary avy eo efitra lamba. Nafindra tao amin'ny efitra lamba le fahotana, le raha. Avy eo tritra le efitra lamba, maty Jesosy Kristy noho ny fahotan'le mpanota, manatrika ny masina indrindra izy ankehitriny. Zay le dinga zay fa misy an'ity toko sy andihy ity na manadino andao vakitsika. Hebreo toko 9 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 9 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 9 ny andininy 4 hatramin'ny 9. Fa zay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa niray ny fanahy masina,
ary efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy nery ny fiainana ho avy nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azo fahamenarana. Zay matao nana zavakely le dingana teo miainga avary mandroso tonga ao amin'ny efitra masina indrindra. Misy fitsarana. Tsaraina sy amasiny zay le izy diovina ndray mandeha diovina de ozy izy eto izay efa noazavaina indray mandeha olona zany io olona zay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina. Ahoana moa zany aiza ho aiza zany zao am'le dingana zany zavatra miaintsika zany efa namakivaky ny tao amin'ny fitoerana masina zany izy am'zao efa nandalo an'le altara izy zany zao fanaovanjiro mihitsy satria fanamasina tonga ho fanaovanjiro satria mampiseho le solika fanahy masina fa le tavany koa mampiseho ny fanadiovana atao batisa de eo amin'ny batisa de ozizy ny asa-paosao toko faharoa andivavalo amin'ny telopolo mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hazo famelana ny elokareo ary anareo andray fanomezana dia ny fanahy masina eo amin'le tavy izy de efa nahazo an'io efa tonga tao amin'le tavy koa zany izy ary efa niditra tao amin'ny efitra masina efa nanandrana ny fiainana ho avy ozy izy nanandrana ny fiainana ny teny tsara an'Andriamanitra inona le teny mofo ihany koa io mahafinaritra ne ny baiboly efa nanandrana n'le teny izy nihinana n'le mofo izy zany ary nanandrana koa ny hery ny fiainana ho avy kanefa mihitsy io nefa inona zavatra nyseho tam'le olona ny emotra izy tompoko ny emotra inona na teo ny emotra namanadinao miverina tam'le lalana teo izy miverina efa tonga teo izy fa niverina nakary de ozy izy ny baiboly tsy misy rehefa zay zavatra miseho izy tsy azo avaozina ho amin'ny fibebahana tsy azo avaozina indray fibebahana satria naninona manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny maka zanak'ondriny mandeha zay le hoe efa tonga tato izy de ny emotra miverina de aka zanak'ondrinay ve izy fandroa de amona an'le zanak'ondrinay de zay ty teny ty azy zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe isika tsy naman'izay miemotra mazava be iny Hebreo toko fahafolo malaza ny tsy naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezantsika ndao resitsika ary le zanak'Israely raha jerevana tokoa ny dian'ny zanak'Israely dia mampiseho ny dingana zay voalaza amin'ny zay amin'ny fitoerana masina mampiseho inona le dian'ny zanak'Israely voalohany tao Egypte izy andevo sady zay andevony Egyptiana mampiseho fanandevozany fahotana sady zay andevo zay manompo nyota zay manota dia andevo nyota zay manota dia andevo nyota avy eo nafahana izy tao Egypta ny fomba nanafahan'Andriamanitra azy tao Egypta tamin'ny alalan'ny zanak'ondry paska zay mahafinaritra maka zanak'ondry anankiray ny isatrano de mamono an'le zanak'ondry de alaina an'le raha dia atetina eo amin'ny tolambaravara zay na afaka ny zanak'Israely zay tsy nanana an'le zanak'ondry sy zay tsy namono an'le zanak'ondry de maty zay ringana zay tsy nanana an'le zanak'ondry na namono anazy mampisionina le zanak'ondry ny finoana Jesosy le altara eo amin'ny altara zany zao tsika tonga amin'ny altara tsika zany zao avy eo maty ny zanak'ondry afaka ny zanak'Israely niala tao Egypta nandalo n'inona izy ranomasina mena aitsika zany zao fisasana Korintana voalohany toko fahafolo manamarina an'izay ndao mahamarintsika fa ohatrany hoe mitantara fotsiny tsika hoe izy marina ve zany
Korintiana voalohany toko 10 milaza azy ny 9 voalohany sy ny 10. Korintiana voalohany toko 10 ny 9 voalohany sy ny 10. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Zay natao batisa tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra. Le tavy an'io le tavy sa tsy zay nandalo tao amin'ny tavy ny zanak'Israely ranomasina mena avy eo afaka ny ranomasina mena ny pita ranomasina mena zany tonga ny anefitra amin'izay. Inona zavatra nyseho tany anefitra tany? Tsisy hanina tany sa tsy zay tsisy rano tany. Inona nomen'Andriamanitra anazy? Mana no nomen'Andriamanitra azy mofo avy any an-danitra. Dia hozizindray Jesosy amin'ny Jaona toko 5 izao no mofo velona zay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay rehetra mihinana azy. Jesosy kay le mofo nidina avy any an-danitra zay nasion'le mana zay nomena ny zanak'Israely tany anefitra. Le mofo efa aiza zany zao izy zareo efa ao amin'ny efitra masina anie zany zao diany zareo rehefa ao amin'ny efitra masina sa tsy zay misy ny mofo avy eo misy ny jiro. Ina koa zavatra niseho tany anefitra zay nasaina nanangana ny tabernakely izy sa tsy zay dia ina zavatra niseho rehefa amin'ny atoandro dia misy rahona eo amin'le tabernakely fa rehefa amin'ny alina dia mivadika afo eo amin'le tabernakely manazava sady manafana amin'ny alina any anefitra mangatsika be dia sady manazava ny manafana. Iza le aseon'le afo? Jesosy ane no aseon'le afo eo amin'le tabernakely le fahazavana fanaovan-jiro sa tsy zay dia mahafinaritra izy zanak'Israely zany kay efa niaina tamin'ilay dingana tao amin'ny efitra masina tao amin'ny efitra masina drafitry ny fanavotana azy zay madrafitra ny fanavotana azy. Avy eo iroso amin'izay zareo ho any amin'ny tany Kanana sa tsy zay ho any amin'ny tany Kanana. Inona zavatra niseho nanomeny inona Andriamanitra tao amin'ny tendrombohitra Sinay? 10 tompoko. Manoloana ny 10 koa Jesosy eo amin'ilay nomena 10 teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Taiza nomena ny 10? Tany anefitra anie nomena ny 10 tsy tany Egypta nomena ny 10 fa izy efa tafapitan'ny ranomasina mena tany anefitra efa hiditra ny tany Kanana nomena ny 10. Aiza ny misy ny 10 raha le dinga ao masina indrindra. Ao masina indrindra ny misy le 10 zany hoe ny dia zanak'Israely zany efa tonga tao masina indrindra ny zanak'Israely satria efa nanana ny 10 izy efa nomena ny 10 izy efa tonga tao masina indrindra izy hiditra ny tany Kanana izy tompoko dia tolony mitovy fa raika amin'ny 30 sy manaraka fa ny zavatra niseho teo zava-doza le niseho teo fa rehefa tonga teo amoron'ny tany Kanana ny zanak'Israely tsy netinetitra izy sa tsy zay ny zavatra niseho tsy netinetitra izy fa inona ny zavatra natao rehefa niverina le mpisafotany olona oatra n'izao anao sisisa ny zavatra natao miverina izy nakany amin'ny lalana nakany amin'ny ranomasina mena. Zay voalaza amin'ny Baiboly miverina dia zay le hoe naneny miemotra izy tompoko. Dia rehefa miemotra ianao tompoko dia ozy izy le Hébreux toko 9 tsy misy intsony fanavaozana indray ho amin'ny fibebahana tsy misy intsony satria manombo zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana. Zay na tonga le hoe rehefa niembotra izy dia ozy izy Andriamanitra tsisy tafiditra ny tany Kanana ianareo roa ihany tafiditra amin'ny tany Kanana Joshua sy Kaleba tamin'le vahoaka reo zay niembotra roa ihany. Zay le hoe tsisy fanavaozana fibebahana intsony. Ia mazava le sary noko fa nanampy ianao atakatra n'ilay fahamarinana zay voalaza teo
iny kisasary avy any Egypta miditra ny tany Kanana iny. Tokosy andininy ray no vakitsika namina dino amin'ny tianantsika an'izay rehetrarehetra zay dia vavakantsika tia ny tokosy andininy izay mamintona an'izay rehetrarehetra zay. Romanina toko fahenina ny andininy fa 12. Romanina toko fahenina ka ny andininy fa 12. Zao no vakany teny fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Zay famitiana. Rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia efa tonga mpanompon'Andriamanitra ary manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany fiainana mandrakizay. Zay zany ny famitinana tompoko. Jesosy manafaka atsika amin'ny ota amin'izao fotoana izao. Dia rehefa natao afaka amin'ny ota tsika dia tonga mpanompon'Andriamanitra. Dia manana vokatra ho amin'ny fahamasinana. Dia ny farany fiainana mandrakizay. Ho tanteraka amintsika anie zany. Amen. Dao ivavakantsika. Raha inay izay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny teninao. Tena misaotra raha eo satria Andriamanitra tia anay tokoa ianao. Misaotra Jesosy fa ianao dia manao fanafotana ao anay. Mandraka ankehitriny. Mbola tsy mivoaka amin'ny efitra masina indrindra ianao ka natanteraka ny teninao dia ny anao ny fahavalinao ho fitoeran-tongotrao zany. Fa mbola ao amin'ny efitra masina indrindra ianao mifona, manalalana, manaisotra ny ota, manao fanavotana ary mitsara ihany koa. Tompo, tena ataovy tsapanay zany eo amin'ny fiainanay ary aoka mba ho tanteraka amin'ny fiainanay tsirairavany ny asa zay ataonao ho anay ao amin'izany fitoerana masina indrindra any an-danitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny are mamparateny zay fa dia mbola isy loha hevitra vaovao indray rahantsika amin'ny pasteur André Paratena Fanera ary dia mankasitraka feno ny faharetanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Samotain'Andriamanitra tsika mianakavy.